Mihira fiderana ho an' Jehova, mankalazahana andriamantsika amin'ny lokanga, izay manaron-drahona ny lanitra, izay mamboatra ranorana ho amin'ny tany, izay mampaniry ahitra ho amin'ny tendrombohitra. Salamo 7:100, andiny 7:7. Tantanan'ny mpamorona sy tohanany zavaboary. Tsy takatry ny saina ny hatsaran'ny zavaboary izay namboarin'Andriamanitra. Fanambarantsika tany aloha fa tsy misy fombana tononkalo tsara indrindra afaka ahafahana mamariparitra sy maneho ny hakanton'ny zavaboary izay nomen'Andriamanitra mba ho tombontsoantsika olombelona eo amin'ny tantara. Ireo zavaboary izay noforon'Andriamanitra ireo dia tsy miasa ho an'ny tenany izy ireo na mamorona lalàna manokana ho azy, fa manaiky sy mianoka ary manaraka ny lalàna izay napetraka ilay mpamorona azy, izay napetrak'Andriamanitra. Tsy miasa ho an'ny tenany ireo natiora ireo, fa manompo sy manaraka ny drafitra izay napetrak'Andriamanitra. Tsy manafoana ny lalàn'Andriamanitra izy ireo na mamorona lalàna manokana ho an'ny tenany. Ary ny zavaboary dia mijoro ho vavolombelon'ny fahaizan'Andriamanitra sy ny hery tsy hitalany izay namoronan'Andriamanitra azy. Hoy ny soratra masina amin'ny Jaona 5:7. Ny raiky miasa mandrika ankehitriny, ary izaho koa dia miasa. Napetrak'Andriamanitra ny zavaboary mba haneho ny voninahiny, raha ny marina zany dia izao, hiasa ho an'Andriamanitra, ho tombontsoan'Andriamanitra ireo zavaboary ireo, ary ny tena mahazo tombontsoa voalohany amin'izany dia isika olombelona. Vitan'Andriamanitra ny asa famoronana izay efa nataony, kanefa dia mbola miasa amin'ny fitazomana ireo zavaboary ireo ankehitriny mba hanome tombontsoa, fifaliana, fahasambarana ho antsika. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany ny vatana raha manohy ny asa napetrak'Andriamanitra tany am-boalohany izy ireo. Ny tenantsika izay misy milina netsinetsiny maro mihodina ao amin'ny tenantsika ao, dia Andriamanitra no mibaiko azy ireny. Saingy indraindray mampalahelo isika olombelona izay manan-tsaina no manohitra ny lalàna izay napetrak'Andriamanitra. Aoka nefa ho fantatsika, ho tadiditsika fa tsy noho ny hery ataontsika no mahatonga ny tany havokatra na hanome ny vokatra be dia be ahavelona antsika zanak'olombelona, fa ny tanan'Andriamanitra no mitantana ireo singa madinika ao anatin'ny tany ka manome azy ny tsiron'ny tany hamokatra ho antsika olombelona. Na ekena fa miasa mamokatra ny tany isika, mandany fotoana maro rondoa amin'ny fianarana mba ahafahana manatsara ny vokatra eo amin'ny tany, fa ny zava-marina dia izao, Andriamanitra mihitsy no mampitsimoka ny vokatra eo amin'ny tany. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:100, andininy 9 sy 9. Hoy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: izy no mampaniry ahitra ny tendrombohitra, mandatsaka ny oram-panala tahaka ny landy hazo izy, mampihely ny fanala tahaka ny lavenona izy. Raha mampirondrona ny rano any an-danitra izy, dia mampiakatra fofona avy any amin'ny faran'ny tany. Manao ny elatra amin'ny ranorana izy, sady mamoaka ny rivotra amin'ny firaketana izy. Eo amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra no misy ny fahatsarany. Eo amin'ny asan'ny tanany rehetra ny fiainy sy ny fiarovany antsika. Tsy misy zavatra lehibe loatra ka tsy voafeny, ary tsy misy zavatra kely loatra ka tsy ho hitan'ny mason'Andriamanitra. Ry namako, tombontsoa antsika ny zavaboary nomen'Andriamanitra. Ekena fa samy manana ny zarany avy isika. Ny sasany misy manana betsaka, ny sasany misy manana kely, indraindray ary moa mampalahelo, sasany tsy manana mihitsy, kanefa dia misy tombontsoa omen'Andriamanitra antsika mandrakariva amin'ity zavaboary ity. Tanan'ny mpamorona tohanany zavaboary maneho ny fitiavany antsika. Andeha hideran'Andriamanitra isika noho izany tombontsoa lehibe omen'Andriamanitra antsika izany. Ny tsirairay dia tokony hahatsapa izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Dia hivavaka isika. Tombon-tsara misaotra anao zahay, lehibe ny fitiavanao anay. Ny fisiana eto an-tany dia manambara ny fitiavanao anay, satria tianao izay dia nataonao misy. Tianao izay dia omenao rivotra, omenao masoandro, omenao ny volana, omenao ny zavatra rehetra ilain'ny fahavelomanay. Na dia tsy tomombana aza, dia misaotra anao izay fa fitiavanao izany. Ampio izahay mba hanaraka ny soro-dalana
ireo fitsipika izay apetraka ao mba hitantanana ny zavaboary ary mba ho tsapanay isan'andro fa tianay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonana ny vavaka. Amen.